amin'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompo. Amen. Jesoa fananganana ny maty. Jesoa fananganana ny maty. Zany no asongadiny nofinainantsika anio ato amin'ny filazantsara araka ny JAONA toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Jesoa fananganana ny maty. Hitantsika eto ny tantaran'ny nananganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty any Lazarosy, lay maty naretina tany Jody, lay toerana efa nikasan'ny olona hitorabato an'i Jesosy ka hamono azy, no tsy maintsy niverenany indray nanaovany zany asa fananganana ny maty zany. Tiany Jesosy hatsangana ny maty sahady mantsy ny tanànany Jody sy Jerosalema, tany Betania lalana tokony ho adiny ray. Miala ny Jerosalema no nanaovana ity asa fananganana ny maty ity. Rehefa mamakytsika hatrany amin'ny andininy voalohany dia azavain'i Jesosy avy any fa tena misy dikany manokana mihitsy ity asa fananganana amin'ny maty ity, ka nilazana raha vao nilazana izy fa marary Lazarosy dia ho sahady izy manao hoe tsy ho fahafatesana no anton'izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba ankalazana ny zanak'Andriamanitra. Zany no hitantsika eo amin'ny andininy faefatra. Tsy ho fahafatesana no anton'izany ho izy, nefa Lazarosy aza mbola tsy maty akory. Fa rehefa avy eo dia hitantsika ny toerana fa i Jesosy ihany no manambara fa matory Lazarosy ka andehantsika ampifo azy na hamo azy amin'ny torimasony. Asan'i Jesosy mahadiodio mihitsy zany no manala ny olona ao anatin'ny torimasom-panahiny, ao anatin'ny fahafatesana ara-panahiny sy izay rehetra endrim-pahafatesana mahazo azy. Rehefa tsy azon'ny mpianatra zany dia nahitsin'i Jesosy mihitsy hoe maty Lazarosy, fa ny fisian'izy Jesosy no hanangana azy. Mbola tsy natakatra izany hevitra zany ihany koa i Marta sy Maria. Rehefa tonga Jesosy dia niresaka tamin'ny zareo dia niteny izy manao hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiny. Neny Jesosy mifanohatra tamin'izany no ao an-tsainy manao hoe raha tsy tonga izy zao dia tsy hitsangana ny anadahinao. Ny fitsanganana ny maty ahazony olona rehetra no tao an-tsainy Marta, fa neny Jesosy kosa ny fitsanganana ny maty dia ny ankehitriny, dia ny izy efa nalevina efatr'andro lasa zay, fananganana miatra avy hatrany. Zany no tiany Jesosy Kristy atao amin'ity fianakaviana zay namany sy tiany loatra ity. Tsy nisalasaraka zany Jesosy, ny teny eo amin'ny andininy fahadimy amby roapolo hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay rehetra izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Efa hitantsika fa nambara amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa io Jesosy io no manana an'ilay fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainantsika, fa izy ihany koa no manam-pahefana anaisitra ny olona ho amin'ny fahafatesana, ho amin'ny fiainana. Ilazany apôstôly azy dia hoe tafafindra tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy.
Rehavako malala ao amin'ny tompo, mazava arak'izany ny andraikitry Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana kristianina, eo amin'ny fiainany mino dia ny ankehitriny. Jesosy Kristy ilay inona dia tsy Jesosy Kristy miantoka ny ho avy ratray any amin'ny fiainana mandrakizay fotsiny, tena ataony izany, fa io Jesosy io ihany koa no mandray an-tanana ny ankehitriny, manala ny olona tsiraray avy ao anatin'ny toromasom-panahy, ao anatin'ny fahafatesany, dia ny izay rehetra mampatory azy, izay rehetra miazona azy, izay rehetra mamatotra sy mangeja azy. Dia io Jesosy Kristy io no mamaha sy mitondra fanafahana ho azy. Jesosy ihany no miteny. JAONA 4:5-7 manao hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fiainam-panafahana, fiainana vaovao, fiainam-pahavelomana, izany no tian'ny tompo hiainana izay mino sy matoky azy, ka ho afaka miteritery sy fatotra rehetra, amin'izay rehetra mety ho sakana ny amin'ny torabato, mety ho sakana ny amin'ny fahafatesana, mety ho sakana ny amin'ny tsy finoana, mety ho sakana ny fombafomba samihafa izay hitantsika, saingy Jesosy kosa no manangana amin'ny maty. Jesosy no manaisitra antsika amin'izany fahaverezana lehibe izany, ka mitondra antsika ao amin'ny fahavelomana maharitra mandrakizay. Rehavako malala ao amin'ny tompo, dia ny ankehitriny banjiny Jesosy, jereo izy ilay efa manana planiny, drafitrasa mialoha ny amin'izay hamonjena anao, ny amin'izay hamelomana anao, ny amin'izay hitondrana fiainana sy fanazavana ny fiainanao. Anaisitra anao anatin'ny tomany sy ny ranomaso, analanao anatin'ny ngidin'ny fahotana sy ny famatisan'ny fahalotona, ary hitondranao amin'ny fiainana vaovao. Tsarovy ary rehavako, Jesosy no fananganana ny maty, ka na inona endrim-pahafatesana dia Jesosy no vahaolana ho amin'izany. Eo an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay sy Andriamanitray ilay efa nanangana tamin'ny maty any Lazarosy fahizay, ary nanangana tamin'ny maty any zanaka vavin'i Jairo, ary mbola miteny aminay koa fa ianao no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino tsy mba ho faty mandrakizay. Tsara antoka manana ny vonona izahay manana anao, lay miantoka ny ho avinay kanefa mandray an-tanana ny ankehitrininay. Indroary apetrakay eo am-pelatananao Jesosy ny fiainan'ireo mpanomponao tsiraray avy eo anatrehan'ny toe-javatra izay hiainany, ny fahafatesana sy ny fahalotona sy ny fahotana izay mbola miazona azy, ka mampikiombona ny masony tsy ahita ny tavanao Andriamanitra. Ianao Jesosy amin'ny fiainana vaovao, fiainana be dia be ho azy ireny, ankehitriny ary ho mandrakizay. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.